Miarabantsika ry namana malala any amin'ny toerana rehetra misy antsika any manaraka izao fandarana izao. Ety amin'ny toerana anivon'ny natiora no iarahantsika. Ny profo dia izao afaka manandratra ny voninahitr'Andriamanitra isika. Mideran'Andriamanitra noho ny tontolo izay omeny malalaka sy maimaim-poana ho antsika rehetra ary dia ahita ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Mibanjina an' Jesosy am-bavaka. Io no lohahevitra jerentsika androany. Mibanjina an' Jesosy Kristy am-bavaka. Ao amin'ny Jaona 4:1-4 manao hoe tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona. Andalan-teny izay nalaina tany amin'ny bokin'ny Eksodosy rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely, ilay vahoaka izay nifidian'Andriamanitra avy any amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana, vahoaka manokana ho azy, firenena masina. Nampalahelo dia izao niala tamin'Andriamanitra. Tsy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Nivily, nanala barakan'Andriamanitra ary lasa nijangajanga tamin'Andriamanitra. Vokatr'izany ny faharatsiana dia tsy maintsy faranana. Nasian'Andriamanitra menarana, nanaikitra ny olona rehetra dia gaga ny olona. Tena nisy ny maty satria mandika ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nanaraka ny baikon'Andriamanitra, niodina. Firifiry amintsika moa zany tsy tezitra, mivonto fo mihitsy. Rehefa misy olona nanaovantsika tsara, nanaovana soa, nanaovana nahasoavintsika kanefa nivadika tamin'ny fanekentsika. Dia tezitra, tsy hita izay atao. Andriamanitra koa dia tahaka izany. Nasiany menarana, nanaikitra ny zanak'Israely. Nisy maty, nisy mbola miapatrapana, mbola toratorana, dia Andriamanitra ihany mitady vahaolana. Hoy Andriamanitra hoe mantsy ny Mosesy, manangana menarana varahana, asan-drato ambony, ka ny olona rehetra asaivo mijery an'iny ka raha mijery an'iny dia ho sitrana izy ireo. Dia natsangany Mosesy tokoa le menarana varahana, nanamboatra izy dia natsangana. Ary izay nijery an'le menarana varahana dia sitrana. Iza moa le mena varahana varahana? Jesosy Kristy, ilay menarana varahana. Tandindona maneho an' Jesosy Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 3:7-8 ka hatramin'ny 9:30. Jaona 3:7-8 ka hatramin'ny 9:30. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tompo-kase fa marin'Andriamanitra fa izay niaran'Andriamanitra dia milaza amin'ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tia ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Ilay menarana varahana mitsangana eo anoloantsika, eo an-tokantranontsika. Izay mino ny zanaka, mijery an' Jesosy, manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia anana ny fiainana. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 49:20. Avy harifadahatra isika ho Jehovah. Na dia mena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho toy ny volon'ondry fotsy. Miantso anao Andriamanitra, miantso antsika Andriamanitra mba hijery an' Jesosy, ilay menarana varahana afaka manaisitra ny fahotantsika, manolotra ny fiainana mandrakizay ho antsika. Tsy fotoana tokony handraisana fanapahan-kevitra zao ry namako, mba hanantona an' Jesosy amin'ny fotorotoro, fanamangorakoraka. Ka ao anatin'ny aretin'ny fahotantsika dia hibanjina an' Jesosy Kristy, mpamonjy ny tenantsika manokana isika. Ataovy izany fa hovonjen'i Kristy ianao. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy malala fa ianao ilay menarana varahana, manaisitra ny aretina sy ny fahotana ary ny fahafatesana mandrakizay. Omeo hery izahay hibanjina anao Jesosy Kristy amin'izao aretina ara-panahy mahazo anay izao. Ianao manatsotra ny tananay, tananao, voninandray anay, hifandahatra aminay ary hanadio ny fahotanay rehetra. Diovy izay Jesosy eo, avy alao ny elokay fa manaiky ho vonjenao izahay. Amin'ny anaranao nanonana ny vavaka. Amen.